mampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny famindrapo ary ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Amen. Andeha isika hideran'Andriamanitra amin'ny Salamo 8:20 andininy 4 ka tamin'ny 7. Salamo 8:20 andininy 4 ka hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy, miobio an Jehovah ary tany rehetra, velomy ny oboka mihira, mankalazà an Jehovah amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy ny feo fihirana, amin'ny tropetra sy ny fitsofana ny andromara, ka miobio anatrehan'i Jehovah mpanjaka, aoka irondrona ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy, izao rehetra izao sy mimponina eo aminy, aoka itehan-tanana ny rika, aoka hiara-mioby aminy koa ny tendrombohitra, eo anatrehan'i Jehovah fa avy hitsara ny tany izy, hitsara izao rehetra izao amin'ny fahamarinana izy, ary ny firenena amin'ny fahetsiana. Amen. Hivavaka isika, midera sy mankasitraka anao, ary mitsaoka anao eram-po eran-tsaina izahay Andriamanitra, ny amin'ny famonjena nataonao, ianao ilay Andriamanitra tompo sy mpamonjy ary mpanjaka amin'ny mpanjaka. Noho ny fitiavanao anay dia misaotra anao izahay satria tonga nofy ianao, nidina olombelona ary nandalo tamin'ny taonanay tsirairay avy, nandalo zaza ianao, tanora, olon-dehibe. Misaotra noho ny fanetretenanao Andriamanitra, afaka nidina naka ny toeranay mpanota, ary izany no tena hideranay anao fa tsy misy etỳ ambanin'ny masoandro Andriamanitra tahaka anao, Andriamanitray. Manana izahay, manana anao Andriamanitra, ankehitriny nefa dia mifona aminao izahay fa ataonay fahazarana sy fombafomba ivelany ihany fotsiny izany fankalazana anao izany. Ianao nefa dia Andriamanitra lehibe, mifona izahay, mamela ny helokay amin'ny tsy finoanay anao eo amin'ny fiainanay andavanandro, kanefa ianao dia tonga nofo, te hiara-honina aminay. Misaotra noho ianao Jesosy Kristy izay mifona ho anay eo ankavanandray. Misaotra noho ny famelan-keloka, ny ranao manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Mangataka ny fanahy masinao ary izahay ameno anay tsirairay avy amin'izao fotoana izao, ka tena hanantona anao tokoa izahay Jesosy ilay mazava, mba nanany fonay ho mazava fa tsy hitoetra ao amin'ny aizina mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonga eo amin'ny fotoanany ankizy sy ny tanora isika miarabantsika fiangonana amin'ny anaran'ny Tompo ho aminareo ny fahasoavana, manona koa ny fiadanana ho an'ny ankizy sy ny tanora rehetra. Raha eo manatona anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay fahazavana izahay, te hanomboka fiainana vaovao, ka miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina sy ny hery ny teninao, ahatanteraka izany ho anay zandrinao, ho anay zanakao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manatona ny mazava. Tantara ny Nikodemosy nanatona ani Jesosy andro alina no resantsika amin'ity anio ity. Ohatra anankiray hafa koa amin'ny Baiboly i Zakaiosy, izay fantatry ny maro amintsika. Zakaiosy dia ilay lehiben'ny mpamoretra tao amin'ny tanàna tao hoe Jeriko, ary voamarika manokana izy tadiditsika tsara amin'ny halavany. Lehilahy fohy izy, ary raha mba te ahitany Jesosy izy dia nananika hazo. Fantatry Jesosy fa tena nanahetaheta anatona ny Jesosy ity lehilahy ity, izay mpamoretra moa dia nosokajiana tamin'ny fiarahamonina tamin'izany, fa tena lohan'ny mpanota. Olona tsy mifanao ianao, tena nalohan'ny fiarahamonina tsy tian'ny vahoaka. Dia niantso azy Jesosy, Zakaiosy midina fa ho any an-tranonao aho. Dia tonga tany an-tranon'ny Zakaiosy tokoa i Jesosy, ary rehefa niresaka tamin'i Jesosy Zakaiosy, dia hoy izy hoe
zao a misaotra miatrana ty amiko ka izao no izy efa nanatonanao a ny atsasaky ny fananako a omeko an'ny mahantra ary raha nisy zavatr'ola nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avo efatreny hoe atsasaky ny fananana aloha zany raha hoe nanana telo tapitrisa izy dia ohatrina ny atsasany dimbetsy sy ray tapitrisa omeko iny fa lasa iny atsasany iny fa raha nisy koa zavatr'ola nalaiko tamin'ny fanambakana raha hoe naka 5 alina tamin'ny olona dia onerako avo efatreny dia firy zany firy tsara ray etsy zay 5 alina ampitombona efatra roa etsy mitady aka machine calculer zay sasany zay lay tantarany Zakaiosy rehefa nanatona ny Jesoa izy dia nivonina iaina amin'ny mazava tsy misy akinafinafina tsony ka hoe aria milavitry ny kamera zany mantsy zao any amin'ny barao-panjakana misy kamera eto fa aritsika miresaka aria milavitry ny kamera tsisy an'izany tsony fa eo masin'Andriamanitra mahitsy sy marina tsy misy akinafinafina intsony ny fiainany ny maizimaizina sy ny ratsy vita tany aloha azy dia nonerany ny afatra momba ny fiainan'ny Zakaiosy araka ny loha hevitra koa hoe manatona ny mazava ho antsika ankizy sy tanora tsaroa fa rehefa manatona ny mazava dia Jesosy Kristy isika dia mandao ny fiainana maizimaizina rehetra ny lainga ny fitaka ary vonina iaina ny fahamarinana ny fahazavana mandiana ary ao amin'io fiomanana krismasy manatona any Jesoa ilay fahazavana miala amin'ny zavatra maizimaizina rehetra ny laingalainga sy ny fitaka na ao amin'ny fiarahanareo tanora sy ankizy monina na amin'ny fiarahanareo tanora sy ankizy amin'ny ray aman-dreny na amin'ny fiarahamonina misy antsika mandiana amin'ny mazava dia hitantsika ny fiainana ateraka izany amen ivavaka isika lehibe ny fitiavanao anay ankizy sy tanora ry Andriamanitra ray misaotra ny amin'ny Jesosy Kristy izay natolotra ao ho fahazavana sy fiainanay manatona azy izahay vonina hiala amin'ny maizimaizina rehetra ny lainga ny fitaka ny tsy fanjari-piainana mety mahazo ny ankizy sy ny tanora toanay ankehitriny manatona ny Jesoa ilay mazava izahay vonina iaina amin'ny fahamarinana manomboka izao meo anay ny tena fiainana amin'ny anaran'i Jesoa amen ivavaka isika ry Andriamanitra rainay tsara indrindra misaotra anao izahay fa mbola nomenao izao fotoana izao indray amakina sy henona ny teninao ary koa andraisanay ny afatrao fanay masonao mamenoa anay tsirairay avy mba hampifantoka anay ka tonga anay ho amin'ny fanetretena sy hanantenanay ny fiadanana ao aminao ary ny mpanomponao izay hitondra ny afatrao ianao no ametraka ny teny rehetra eo ambavany ka tsy hanambara afa-tsy ny sitraponao ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovana ny vavaka amen iaraka maka sy hainy soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Abakoka toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 5 Abakoka toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 5 rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo ny fivavaka Abakoka mpaminany araka ny Sigionota Jehova efa reko ny filazananao ka raiky tahotra aho Jehova velomy ny asanao ao atenatenan'ny taona atao fantatra ao atenatenan'ny taona izany na dia tezitra azy ianao tsarovo ny indrafo tamy any temana Andriamanitra dia ny iray masina avy any teny-bohitra parana manarona ny lanitra ny voninainy
ary manenika ny tany ny fiderana azy. Misy famirapiratana toy ny mazava ary misy tana masoandro avy eo amin'ny tanany ary ao no fieren'ny heriny. Eo alohany no andehanan'ny areta mandringana ary areta mandripaka no mivoaka avy eo aoriny. Toizatsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Jaona toko 7:10 ka hatramin'ny 1:20. Ary ho faranatsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany nosoratany Jaona voalohany toko 4:7 ka hatramin'ny 2:20. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy elohiny, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo, satria tsy nino ny anaran'ny zanaka lahatokan'Andriamanitra izy. Ary izao ny fanamelohany, fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava, satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia mankahala ny mazava sady tsy manatona ny mazava, fa andrao hita miharihary ny asany. Fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba haseho ny asany fa atao amin'Andriamanitra izany. Ry malala, aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay rehetra tia no naterak'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanany lahatokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Izao no fitiavana, tsy nitiavantsika n'Andriamanitra fa ny nitiavany antsika, ka ny rahany ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika dia mba tokony hifankatia kosa isika. Tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana. Raha mifankatia isika dia mitoetra ato amintsika Andriamanitra ary tanteraka ato amintsika ny fitiavana. Izao no ahafantarantsika fa mitoetra ho aminy isika ary izy ato amintsika dia nanomezany antsika ny fanahany. Ary izahay efa nahita ka manambara fa ndray efa naniraka ny zanaka ho mpamonjy izao tontolo izao. Na iza manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy dia mitoetra ho amin'ny Andriamanitra ary izy kosa ao amin'Andriamanitra. Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana, ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Amen. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, miteninao ny fahamarinana. Amen. Mbola hiaraka amintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina ho valiny vavaka nataon'ny mpiara-miasa teo ny tompo amin'izao afatr'Andriamanitra izao. Ny teny mamarana ny dinika nataony Nikodemosy tamin'ny Jesosy no nalaitsika ho fiorenan'ny afatr'Andriamanitra amin'ity zoma herinandro sambatra ity. Manatona ny mazava. Hoy soratra masina araka ny Jaona toko 7:20 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba haseho ny asany fa atao amin'Andriamanitra izany. Izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba haseho ny asany fa atao amin'Andriamanitra izany.
Nikodemosy iray amin'ireo fariseo ary mpikambana ao amin'ny fitsaram-piangonana atao hoe Sinedriona no maminatona alina ani Jesoa te hanotany ny amin'izay maizy azy ani Jesoa amantatra ny momba ni Jesoa. Rehefa nandeha teny ny dinika fantatsika misy an'ilay filazana malaza fotoana nataon'i Jesoa hoe raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa nandeha ihany ny dinika araka ny fanombohan'ny vakitentsika tamin'ity anio ity dia misy ilay aitsika tsenjery tsara koa amin'ny toko 7:4 manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy hovery izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa ny farany dia ity manoloana antsika ity fampahafantaran'i Jesoa fa ity ray aman-dren'ny mpiangonana manana fahefana eo amin'ny fitondram-piangonana ity tonga manatona azy amin'ny alina dia sainy mitodika ka mahita ny mazava tao amin'ny anatona ny mazava asainy mandinika hiala maizina ho amin'ny mazava. Fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba aseho ny asany ka atao amin'Andriamanitra izany. Mbola ao anatin'ny fiomanana fankalazana an'Andriamanitra amin'ny Krismasy isika ilay atao hoe Advento dia ambaran'izao soratra masina izao fa anisan'ny fiomanana hankalaza an'Andriamanitra amin'ny Krismasy ny fahafoizantsika ny aiziny anatonantsika ani Jesoa Kristy miala maizina makamin'ny fahazavany Jesoa. Anisan'ny fiomanana izay atory ny soratra masinantsika no hoe manatona ny mazava dia maneho fahavononana iaina amin'ny fahamarinana. Fa anisan'izay taridalana omen'izao andinin'izao koa fanatonana ny mazava dia fanehoana fahavononana hanovo hery ao amin'Andriamanitra hanombohana fiainana vaovao fanompoana vaovao miatsara kokoa. Manatona ny mazava etsika fialana amin'ny aizina ho amin'ny fahazavana izany. Akoatran'ireo voambolana izay retsika tao anatin'ny Advento na tamin'ity herinandro sambatra ity ny amin'ny hoe famonjena, ny amin'ny hoe fiadanana, ny amin'ny hoe fifaliana, ny amin'ny hoe fahasoavana, ny amin'ny hoe fanantenana dia ambara amin'izao vanim-potoana ny Krismasy izao koa ny atao hoe fahazavana. Tao amina isika arak'ity andinity anatona ny mazava ka anao etsika hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavan'i Kristy. Ao amin'ny Isaia 7:2 izay faminaniana indrindra ny fahatongavan'i Jesoa Kristy Krismasy dia misy filazana hoe izay nandeha tamin'ny maizina dia nahita mazava lehibe. Fitaomana ny olona hiala amin'ny fahamaizinana ho amin'ny fiainana mazava. Fitaomana ny olona hiala amin'ny aizina satana ho amin'ny fiainana miaraka amin'ny Jesoa Kristy. Rehefa manodidina ny Krismasy dia mamirapiratra ny tanàna. Manomboka androany moa hotokanana ho ny vaovao rentsika ny Atsiambojatovo. Otrina fidirana 500. Fa ny fanatonana ny fahazavana ambaran'ny soratra masina eto dia miandry ny fanapahan-kevitra ao fotsiny. Betsaka ny anapa-kevitra hoe ndao mba hijery fa niala tatsiambotsiroatra zany dia mikisaka ao Ambojatovo indray ny raha jiro e. Fa homany ny 500 ariary. Fa efa narivo fotoanany no ny antsona antsika ny hoe nde izaha, nde hijery lay fahazavana avy amin'Andriamanitra dia Jesoa Kristy ilaozy ny aiziny
maimaimpona ny fijerenan'izany ry havana. Ny fiomanantsika amin'ny advento dia faneketsika hiala amin'ny aizina ary anatona ny mazava. Tsy hitazatazana fotsiny ka hifalifaly satria krismasy, fa tena hiala amin'ny fiainana feno fahamaizinana anjakan'ny satana, ka anatona ny mazava andray ny fanjakan'ny Kristy. Iaina amin'ny fanjakan'ny Kristy. Miomana amin'izany sika amin'izao fotoana ny advento izao, mba ho afaka hitsena ny krismasy, iaina ny krismasy ao anatin'ny fiainana mazava. Tsy misy fo maizimaizina, tsy misy fo miolakolaka, tsy misy fo maloto, fa mazava. Mazava fo, mahitsy fo, madio fo, hankalaza ny krismasy. Niala tamin'ny maizimaizina rehetra. Fa ny faharoa voalaza teo, ny atao hoe manatona ny mazava, ambaran'i Jesosy Kristy amin'ny teny farany ataony amin'ny Nikodemosy, dia manaiky hiaina amin'ny fahamarinana. Hiaina amin'ny fahamarinana. Manatona ny mazava, hiaina amin'ny fahamarinana. Jesosy Kristy dia ambara ao amin'ny Jaona 5, fa fahazavana izao tontolo izao. Ary lazaina ao amin'ny Jaona 4:12, fa lalana sy fahamarinana ary fiainana. Raha manatona ny mazava ilay Jesosy Kristy isika, dia midika izany fa manana fanapahan-kevitra hiaina amin'ny fahamarinana. Mety mbola misy angamba tsy fahamarinana ny zoranao hatreto. Mbola mety namatotra anao ny laingy, ny fitaka, ny zavatra tsy mahitsy teo amin'ny fiainana. Fa amin'izao manatona ny mazava isika miomana ao anatin'ny advento, anehoana fahavononana hiaina amin'ny fahamarinana. Mba tsipitsipio hoe izay tsy fahamarinana mbola hitanao eo amin'ny fiainanao, dia koa mba hodiniana ny fiainan'ny fiangonana. Inona ny tsy fahamarinana hiainana aty amin'ny fiangonana, inona ny tsy fahamarinana eny amin'ny fiarahamonina. Fa raha tena miomana amin'ny advento isika ka manatona ny Kristy ilay mazava, dia tsy maintsy hanapa-kevitra ny hoe hofohanako amin'ny fiainako ny tsy fahamarinana, hiaina amin'ny fahamarinana manomboka izao. Esorinay ao anatin'ny fianakaviana ny tsy fahamarinana, ongotanay eny amin'ny fiarahamonina ny tsy fahamarinana, hizotra amin'ny fahamarinana isika, hitsena ny krismasy. Manatona ny mazava, maneho fahavononana hiaina ny fahamarinana. Fa manatona ny mazava koa dia tahaka ny fitaovana anankiray izay atsofoka ao amin'ny loharaninaratra anankiray, ka manjary mandray angovo hery vaovao. Manatona ny mazava dia vonina andray ny herim-pahasoavan'Andriamanitra, ka anompo an'Andriamanitra bebe kokoa, anao dingana misimisy kokoa amin'ny fanatanterahana ny asan'ny tompo. Ny krismasy araka izany, anatonantsika ny Jesosy Kristy, dia anehoantsika fahavononana andray hery vaovao, aina vaovao, ary zotom-po vaovao anompona an'Andriamanitra. Miomana amin'ny fanompona an'Andriamanitra misimisy kokoa isika. Raha avy ny krismasy, teraka Jesosy tsarovantsika ny amin'izany, dia samy andray hery sy aina vaovao isika, ka anao dingana misimisy amin'ny fanoratena, havita bebe kokoa amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Manatona ny mazava dia manao ny marina, manatona ny mazava maneho ny asany atao amin'Andriamanitra. Miala amin'ny aizina ny fanjakan'ny satana, manatona ny mazava mba hanao ny fahamarinana, manatona ny mazava asehoy eo anatrehan'Andriamanitra ny asa fanomponao bebe kokoa amin'izao krismasy 2024 izao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra Tompo noho ny toky omenao amin'ny alalan'ny teninao, fa na dia mbola ao anatin'ny aizina sy ny saina hafahafa ny henatra tahaka ny Zakaios,
tahaka Nikodemosy azy izahay dia omenao toro lalana mazava ary tarianao anatonanao hiala maizina ho ao aminao Jesosy Kristy, hiaina amin'ny fahamarinana ary hitombo amin'ny fahavononana hiasa ho anao Andriamanitra. Misaotra raha omenao anay ny fanahy masina ahafahanay mitadidy sy miaina tsara izany afatra izany. Koa ankehitriny Tompo, esory ao anatin'izay endriky ny fahamaizinana mbola hitoeranay izahay. Esory amin'izay mety tsy fahamarinana mbola hiainanay izahay, ary taomby hitombo amin'ny fanoloran-tena. Tsy vitanay mantsy zany raha tsy ianao mihitsy no miasa ao anatinay amin'ny alalan'ny fanahy masina. Misaotra anao hampaharitra anay amin'ny teninao ka ahatonga anay ho tsara fiomanana hankalazanao Andriamanitra amin'ity Krismasy ity. Dia mangataka aminao izahay, ry Tompo rainay io, akaiky anay ianao fa tsy lavitra. Hitanao ny momba anay, ny fiainam-panahinay, ataovy manan-karena amin'ny finoana izahay. Hitanao ny momba anay, ny fiainanay ara-pahasalamana, ataovy miaina finaritra izay amin'izao vanim-potoana ny Noely izao ary amin'ny andronay rehetra koa. Hitanao izay mety ho endriky ny fahoriana mianjady aminay sy ny mpiarabelona aminay, hampaherezy sy hampifalio ao aminao izahay amin'izao vanim-potoana Noely izao. Hitanao tsy miafina aminao ny olana mety mitambesatra aminay. Eny Tompo tsaronay ny teniny Isaia mpaminana hoe ny bao fitondrana entany efa namaivaninao. Dia mankasitraka Tompo ny amin'izay mbola ahafanay koa mivavaka ho an'ny firenenay, apetraka feno eo am-pelantananao ny firenenay, mba hiala amin'izay saritsary ny fahamaizinana ary tena andray ny famirapiratany voninahitrao amin'izao Krismasy zao. Tsy ho sarisarina jiro no ekena hipetraka eto amin'ity firenena ity, fa ianao Jesosy Kristy fahazavana izao tontolo izao mihitsy. Dia manonona ny fiangonana maneran-tany eo ambany fiadananao izahay ka amin'izao Krismasy zao, dia ho fiangonana, ho tompona andraikitra ny fiangonana, ho vahoakanao Andriamanitra mitory ny fiadanana ny fiangonanao. Mangataka aminao ry Tompo ho an'ireo tany mbola anjakan'ny ady, ho an'ireo tany trapasairanana amin'ny lafiny samihafa, mamangiry ny fireneny ireny ianao, mampahirezan'ny fiangonana izay milofo amin'ny fitorinan'ny filazantsara-nao any amin'izany tany izany. Dia hanonona vavaka ampo-mangina izahay ny amin'izay heverinay sy kasainay eo anatrehanao, ny amin'izay irinay ho an'ireo manodidina anay akaiky na lavitra. Misaotra anao ny amin'ny fikambanany vita fiofana sy ny vondrona fototra laika, najoronao teo anatrehan'ny fiangonana tamin'ity takarivan'ny zoma ity. Ianao ry Tompo, ampatsy azy ireny ny asarobidin'ny fiantsonao ka nanomananao azy araka ny fanompona izay efa nosoritanao mba ho tanterahany. Ianao mbola anamasina ny vondrona fototra laika ka havitany be lavitra mihoatra ny sasany. Dia matoky izahay fa no ny herim-pahasoavanao hamanginao ny fiangonana amin'izao Krismasy zao koa, dia hitomba amin'ny fanoran-teny ireo havana ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay nampianatra anay hivavaka hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho hamasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao,
atao any ny sitraponao ety an-tany ho takany eny an-danitra meo anain'io izay nasahazaho anay ary mamelany eloka hitahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay mifakapanahy manafahanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Andehantsika ry havana hitsangana hanambara ny finoantsika amin'ny fanekempinoana laharana 4. Manao hoe manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jeanina mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manasitra ny fahotana izao tontolo izao sy araka ny teny nataony be sy araka ny teny nataony ianao ny zanak'Andriamanitra ianao ny mpanjakan'i Israely sy araka ny teny nataony ny tenanay no nandre ka fantatsay fa izy tokoa ny mpamono izao tontolo izao sy araka ny teny nataony Petera hoe ianao Kristy zanak'Andriamanitra velona ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay sy araka ny teny nataony Tomasy hoe tomboko sy Andriamanitra amen. Raisoa amin'ny fankasitrana ary nitsodrano atolotra amin'ny anaran'i Jesosy. Hitahi anareo any ny tompo ka hiaro anareo. Hampamirapiratra ny tavana aminareo any ny tompo ka mindra fo aminareo. Hanandratra ny tavana aminareo ny tompo hanome anareo fiadanana. Mandiana amin'ny fahazavan'ny tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.